Hébreu toko 10. Hébreu toko 10. Nde rahantsika mamaky miadana riavana ny 2:20. Hébreu 10:20 amin'ny anaran'i Jesosy dia aoka isika hanatona amin'ny fo marina sy amin'ny fatokina be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Amen. Aoka isika hanatona. Aoka isika hanatona. Hanatona ninona riavana? Hanatona ny fitoerana masina indrindra. Zay manko ny amin'ny 9:20 zay tsy nivakiana intsony hoe aoka isika fiangonana hanatona ny fitoerana masina indrindra. Isika rehetra riavana no afarana amin'izany. Ty epistily ho an'ny Hébreu tia dia arak'izany anarana zany hoe nisoratana ho an'ireo Hébreu firazanana, Hébreu finoana, jiosy niova fo, de toroina izy, ampafantarina izy araka le titre rehetra hoe aporsena izy mba tsy amalaina, mba tsy hemotra. Ary ny teny atao amin'reto Hébreu reto riavana de teny mazava ho azy fa atao amintsika mpino kristiana. Teneniny sika amin'izao maraina izao hoe aoka isika menakavy reto hanatona ny fitoerana masina indrindra. Fa rehefa tsy hanatona ny fitoerana masina indrindra ianao de tsy maintsy hemotra ho any amin'ny fianahana, any amin'ny incrédulité. Tsy maintsy ho tratra ny fahakamoana ara-panahina. Rehefa tsy hanatona ianao riavanao, tsy maintsy ho tratra ny fahalainana ara-panahinao. Ary ny vokatra zany de hoe fialana tsotra zao amin'ilay Andriamanitra velona. Mazava ny afatra ho antsika hoe aoka isika hanatona ny fitoerana masina indrindra. Aza mijanona eo amin'ny kianjan'ny teboly. Aza mijanona eo amin'ny kianjan'ny teboly. Ho antsika zay nanao sekolelady de fantatsika fa misy fizarana tahaka izao amin'ny antsoina hoe teboly. Vao miditra amin'ny teboly ianao de misy ny antsoina hoe kianjan'ny jentilisa. De jentilisa ao amin'ny kianjo ihany no afaka mitoetra zany. Misy indray antsoina hoe kianjan'ny Israelita, de arak'izany anarana zany ny Israelita ihany no afaka makao. De misy indray le hoe kianjan'ny mpisorona. Eo zany le mpisoronareo manao asana fisoronana rehefa tonga za mpino, tonga za Israelita tondra biby atao fanatitra de entiko eo amin'ny kianjan'ny mpisorona. De mandroso ihany de misy ny hoe fitoerana masina. Fitoerana masina. Ka rehefa miteny amintsika ny tompo amin'izao maraina izao hoe manatona midira ao amin'ny fitoerana masina indrindra, aza mijanona any amin'ny kianjan'ny jentilisa, aza mijanona any amin'ny kianjan'ny Israelita. Ary ianao mety lefa hoe manana fanompona eo amin'ny fitoerana masina, manao asana dekona, manao asana misampana sy ny karazana, manao asana mpiandry. Ianao zany any amin'ny kianja amin'ny fitoerana masina. Fa aza mijanona amin'izany ho ny soratra masina, manatona ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Fa rehefa tsy manatona ianao riavana, mety manompo ianao ao amin'ny fitoerana masina fa tsy manana fiombonana amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra ao amin'le fitoerana masina indrindra. Ao amin'ny fitoerana masina ianao manompo fa tsy manana fifandraisana velona amin'ilay Andriamanitra
velona ry havanao. Rehefa miteny ny soratra masina amin'izao marain'izao hoe manatona ho amin'ny fitoerana masina indrindra satria ao no misy an'Andriamanitra, dia hoe zany no ataony, zany antso zany no ataony satria hoe tiany isika fiangonana anana fiainana tsara lavitra no izay nananantsika hatreto. Tiany isika anana fiainana tsara lavitra no izay nananantsika hatreto. Inona zany hoe fiainana tsara lavitra no izay nananantsika hatreto zany? Dikan'izany tsy hoe anomenao asa tsara kokoa izy, dikan'izany tsy hoe anomenao fisondrotan-karama izy, dikan'izany tsy hoe anasitrana avy hatrany ny tokantranonao na ny ankonanao izy. Dikan'izany dia miantso anao ny tompo amin'izao marain'izao hoe manatona ao amin'izay misy azy dia ny fitoerana masina indrindra. Fa rehefa tsy hanao an'izany ianao, automatika ny fiemoranao ara-panahy sy ny fangatsiahana ara-panahy. Zay zany le afatra ho antsika hoe aoka isika hanatona ny fitoerana masina indrindra. Dia inona raha no hanafarana ny olona izay mandray an'izany afatra izany? Ny fahamarinana voalohany ry havana dia izao: minoa ianao ry havanao fa adidinao ny mitoetra amin'izany fitoerana masina indrindra izany. Minoa ianao fa adidinao ny anatona ny hiditra amin'izany fitoerana masina indrindra izany. Efa natsidika tao hoe miditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra zany dia hoe mitoetra, mivelona eo amin'ny fanatrehan'ilay Andriamanitra velona isan'andro maraintsy hariva ry havana. Raisoadity zany ary fantaro fa possible zany. Raha tsy zany tsy niteny ny soratra masina hoe manatona. Ary le fanahy masina ry havana nandrara ny Israelita tao amin'ny testamenta taloha, nandrara azy tsy hiditra amin'izany fitoerana masina indrindra zany afa-tsy ny mpisorona be indray mandeha isa-taona. Fanahy masina izay nandrara tao amin'ny testamenta taloha, fanahy masina no miteny aminao amin'izao marain'izao hoe manatona ka midira ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Raha tsy azonao ry havana fa ny sokafan'i Jesosy Kristy ho anao tamin'ny fandatsahan'ny rany teto amin'ny hazofijaliana, izany fitoerana masina indrindra zany, raha tsy azonao zany dia tsy azonao ny epistily ho an'ny Hebreo. Raha tsy azonao fa le raha nalatsaka teto amin'ny hazofijaliana no nanatritra n'le efitra lamba nampisaraka ny fitoerana masina indrindra, tsy azonao ny ao amin'ny Baiboly, tsy azonao ny atao Baiboly, tsy azonao ny votoatin'ny Baiboly ry havana. Fa isika dia tokony handray ho adiditsika tsirairay, izany hoe fidirana fanatonana ao amin'ny fitoerana masina indrindra izany. Dia mety misy iteny hoe sura ve pastera fa za amin'izao toetrako izao zany, ry havanao aza mijery ny falemenao, aza mijery zay tsy fahatanterahanao, ny antso no enoy, ampanginy ny feo hafa mampatsiaro anao zay fahatsontsanao, aza mijery n'izay infidélité-nao, fa eno le antso ary raisoadidy ny hoe anatona ako manomboka anio, anatona ny fitoerana masina indrindra. Ary Andriamanitra mpanjinina Jesosy Kristy no saina, ary rehefa zany dia ny fanahy masina anampy ianao hanapa-kevitra hoe eny ary Tompo, raisiko adidy amin'izao marain'izao ny anatona ao amin'ny fitoerana masina indrindra ao amin'izay misy ny fanatrehanao Andriamanitra.
zay ny dingana voalohany raiso ho adidy ny manantona fitoerana masina raiso ho adidy. Ny famarinana faharoa ry havana de zao afoizo ho an' Jesosy ny fiainanao, afoizo ho an' Jesosy se rehetra mombanao, afoizo ho an' Jesosy. Elana tsinatra moa le vary amin'anana fa tiana zava le teny menara misabandonné am' Jesosy ry havana, menara misabandonné am' Jesosy. De izy apiditra anao ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Le hoe afoizo ho azy ny fiainanao, afoizo ho azy ny mombanao, afoizo ho azy zay fikasanao. De hoe maneky azy amin'ny zavatra rehetra ry havanao, maneky azy amin'ny zavatra rehetra. Tsy manaiky azy ambongadiny fotsiny fa manaiky azy hatramin'ny zavatra madinika indrindra. Le mahatonga ny sasany andinika anao hoe enao ty koa tsy ampaferiny zay mivavaka, enao ty koa tena tery saina. Zany ny olona misabandonné am' Jesosy ry havanao, ka manantena an' Jesosy apiditra azy ao amin'le fitoerana masina indrindra. Hitanao le hoe misabandonné mampatsiaro an'ireny olona tena mifankatia be reny. Eo amin'le mpifamofo moa no ahitana azy. Le mpifamofo le fampilaza hoe tiako ianao ary se rehetra anaovanao ahy ekeko, se rehetra anaovanao ahy ekeko. Asa moa raha mbola misy mpivady eto fampilaza an'izany hoe chérie zay anaovanao ahy. Na miteny anakapony ihany amin'ny pastera hoe taloha zany pastera zay. Fa zay le hoe mahafoy ny fiainanao ho an' Jesosy, misabandonné aminy ry havanao. Fa zao rehefa hoe manolo tena tahaka zany ho an' Jesosy ianao, zay le misabandonné de hoe tsy mahita rirany ao amin'ny fiainana intsony le fizaozaona, tsy mizaozao intsony nofinao. Rehefa tsy misabandonné am' Jesosy ianao fizaozaona ry havanao, le nofony manjako aminao. Rehefa misabandonné am' Jesosy ianao ry havana de hoe tsy mahita rirany intsony le izao, ary tsy mahita rirany intsony le fanahy an'izao tontolo zao, tsy mahita rirany eo aminao intsony le fomba n'izao tontolo zao. Ary raha nisy aza fomba nahazatra anao, ary fomba hoe tsy hitanao zay naharatsy azy hatreto, rehefa misabandonné am' Jesosy ianao ry havanao de tonga saina tenao ihany ny mampiala ny tenanao am'izany fomba nahazatra anao zany. Zay le tombon'le olona hoe mafoy zay rehetra momba azy ho an' Jesosy ry havana. Zany ny asan'i Jesosy aminy. Ary tsy vitan'izany ry havana, tsy vitan'izany hoe foana le fizaozaona, fa hoe Jesosy io zay nanoloranao ny manontolonao, mbola hoe mampidina ato-ponao fitiavana ny teniny, fitiavana ny soratra masina. Ary zay ianao vao hoe akamamy izany famakiana Baiboly zany, fa tsy vakiana tahaka ny adidy, tsy vakiana tahaka ny corvée, tsy vakiana amin'ny fomba intellectuel fotsiny, fa satria ianao nanolotra ny mombanao an' Jesosy ry havana, ampidiny ao am-ponao ny fitiavana soratra masina. Ary fanampin'izany meny anao ny finiavana sy ny hery hanatanterahana zay teny vakinao, satria nanina nanolotra ny momba ny tenanao sy ny mombanao rehetra an' Jesosy anao ry havanao.
Ary ty rehefa izay manaiky izy, tsy zaho no afaka hiditra eo na ampiditra ny teny, za manantona fotsiny, fa izy rehefa zay no ampiditrahako ao amin'ny fitoerana masina indrindra zay misy fanatrehan'Andriamanitra. Inona no fahamarinana farany anafarana antsika ry havana? Rehefa tonga amin'izao dingana fahatelo zao ianao ry havana, zay vao tonga amin'ny hoe fiainana ny finoana, zay vao tonga amin'le stadiny hoe fiainana ny finoana. Ozy izy le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay tamin'ny teny frantsay, rehefa tonga amin'izao stade zao ianao, c'est le début de la vraie vie chrétienne. C'est le début de la vraie vie chrétienne. Mbola tsy finoana ry havana, le olona mahatsiaro fahadidiny ny manantona, mbola hoe fanekena fotsiny zany. Mbola tsy tena finoana ry havana, le manolo tena, le misabandone. Fa eto amin'ity dingana fahatelo ity, eto le début de la vraie vie chrétienne. Fa inona mitranga eto amin'ity dingana fahatelo ity? Inona no mitranga eto amin'ity dingana fahatelo ity ry havana? Ny mitranga dia zay nitranga tamin'ny mpianatry Jesosy tamin'ny Pentekosta ry havana. Jesosy tety ambonin'ny tany nanomboka asa tsara tao amin'ireo mpianan'ireo. Teneny izy hoe manatononareo, teneny izy hoe afoy izy ho any zavatra rehetra. Okay. Nanomboka asa tsara Jesosy ry havana. Fa izy niakatra any an-danitra, naniraka ny fanahy masina ho an'ireto mpianatra reto, zay vao tanteraka ny finoana reto mpianatra reto. Zay vao tanteraka finoana reto mpianatra ireto. Une fois que Jesosy naniraka ny fanahy masina avy any an-danitra ry havana. Mahafinaritra amin'ny teny Toriteny, Jesosy maniraka ny fanahy masina avy any an-danitra ho an'ireto mpianatra reny, mpianatra reto toy ny manisy tompo-kase any finoana reto mpianatra reto. Toy ny manisy tompo-kase finoana reto mpianatra reto. Inona antika zany hoe nanisy tompo-kase ny finoana reto mpianatra reto? Nanjary expérience vécue finoana reto mpianatra reto. Tsy hoe finoana émotion, tsy hoe finoana intellectuel zao ny ao amin'ny Baiboly eo, fa nanjary expérience vécue finoana reto mpianatra reto no ilay tompo-kase nasiany fanahy masina ry havana. Ary zay no irariana ho antsika tonga amin'izay dingana fahatelo zay, amin'izao maraina izao, manao zava-dehibe, zany hoe asan'ny fanahy masina ao amin'ny fontsika, ao amin'ny fanantsika, ao amin'ny finoantsika, mba hoe anamarina tokoa tsika hoe olom-bovonjy, olona nividiana tamin'ny ra, ary olona nampidirina tao amin'ny fitoerana masina indrindra, ka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra maraintsy hariva. Possible ry havana, misy olona ato matotonga zao teny zao, niditra teto izy nanana le nitenenina teo le finoana émotion. Possible izy niditra teto nanana le finoana intellectuel. Possible izy niditra teto olona mbola mpitoetra ny mikanja ny jetlisy. Misy olona ngamba ato hoe mpitoetra ny mikanja ny Israelita. Misy olona ngamba niditra teto hoe manompo amin'ny fitoerana masina. Te hamangy ny finoana tompo hoe, ary te hanova ny finoanao, te hanova ny fiainanao ny tompo, ary miteny aminao izy no ny fitiavana ianao sy ny tsy fahafozana ianao. Aoka ianao hanantona dia ampidiriko ao amin'ny fitoerana masina indrindra ao amin'izay misy
ka hifanahitry tava amin'ny finoana isika amin'ny andro ny fivahinianao ety an-tany, ary amin'ny segondra se hialanao ety dia hifanahitry tava mandrakizay any amin'ny mandrakizay isika. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra ary ho amintsika fiangonana ny fahasoavany. Amen.